amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoina tokatranotsika amin'ny jinetia tonga amin'ny fotoanantsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany saingy ataontsika ao anatin'ny larana fampianarana foana zany larana fahatelo amby roapolo zany izy fa fandarana manokana mazava ho azy moa zany fa ilaina motorina atao anatin'ny fampianarana, ilaina ho renesin'ny olona, ilaina ho arahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao. Afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny YouTube Yahosoa TV français. Afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yahosoa TV Yava Yahosoa TV zay mihitsy rehefa sita anglais zay. Ny chinois zany dia Yava Yahosoa TV chinois. Reo moa zany ny langue azorana dia malagasy moa zany ao amin'ny Yahosoa TV malagasy. Afaka mahita ny moa zany ny fandarana ianareo. Avelantsika aloha zany dia arikivavaka metraka amin'ny telo mpiara-tanana Yava ho voninahitry ny ranomasina iarivavaka atsika. Saotra betsaka dadambarany amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitry ny ranomasina. Ilay andro ny fahamaliana, fametrahana ny fahamarinanao, fametrahana ny voninahitranao. Taio izao teny izao dadambara Yayava, aroka ho hamarinanao mandrakariva ny teny ho voninahitry ny ranomasina isan'andro zany. Dia apetraka ho ampiara-tananao ny teny izay ambarako sy rehetra teny hozaraina amin'ny tsirairay avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao. Saotra betsaka dadambara Yayava amin'ny anaranao Yahosoa naovana an'izany teny rehetra izany. Amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany ataontsika hoe larana fahatelo amby roapolo fampianarana indray. Ny ambasadaran'i Yahosoa Eliana mandroso tokatranontsika eny amin'ny teny ity ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany angamba manarana telefona eo amin'ny écran mba ahafahany olona mandefa SMS. Ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka. Be dia be ny tapatapaka. Mety isy koa avy any ampitan-dranomasina dia efa mesazy raha telefona no sahirana be tsika. Fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo rehefa SMS zany. Dia ilazana antsika fa atao avy SMS izy 032 86 663 98 032 86 663 98 zay antsika rehetra izay manaraka amin'ny radio dia mety tsy mahita an'ilay numéro telefona nareo dia izay naveko izay 032 86 663 98. Ny fantaina mipetraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota. Iza zany nampianatra an'izany teny izany. Izay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany. Izy moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manara-dia an'izany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota ny dikan'izany, afaka manota. Satria izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namela ny fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazofijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona. Dia moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany zay ilay mpanara-dian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa ny zanak'Andriamanitra iny no ny mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony. Zany ataoko hoe tena Andriamanitra vendrana be mihitsy fa ny président république raha mbola misy saina noho izy. Dikan'izany ange zany hoe Andriamanitra maneraka olona anao ratsy ange dikan'izany. Tena Andriamanitra vendrana be sa mihitsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be. Zany ma tsy sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneniko io. Jesosy zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany. Andravan'izany zany Elia zany zany efa mahitsy be ny teniko e. Andravan'izany mihitsy ny raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona 2 arivo taona na tsipitsipinyny eny amielo zay. Ny adalanareo izay mbola teo atsipiny amielo any efa tsy tonga saina dia anareo ny anareo fa anjarako mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany intsony rehefa ampy zay 2 arivo taona zay fa be loatra zay
na tsy mpindrentany amielo zay de tsy tenao tara kosa tara roatra natongavanao tsisy tara zany normal biara ny fatongavany azy mety be mihitsy ny tena izy mihitsy ny tena izy zay satria maninona miteny an'izany ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy zandarma iambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy le olona tena gadrainy any amponja mihitsy nasiny ny tribonaly anaovana ny fitsarana ary mandefa olona any amponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona noho ny Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria manirakolona anao ratsy hoe tsy manina fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsy rehefa tonga sabotsy lady avy areno indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lady mazava be ny teny ely ahy hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny prime ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy ny resahana dia ny prime ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika zany dia ny filoham-pirenenareo ny mbola misy saina noho le jizasy nareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina noho Jésus nareo satria ireny ana mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotanario sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho any filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny prime ministre sy ministra noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo zay hanompo an'izany zavatra zany mba tonga saina ho melohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana nefako an'olo hoe zatra tena mahavarina nge zany sady zany hoe ahoana tokoa hoe ianao ve dia Andriamanitra ho no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany any anao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy mpamorona eo Andriamanitra io dia zany any anao zany ka raha mpamorona zany le Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankonany anao ratsy fa ny tena Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankonany anao ratsy novi tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy indray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay ialahy rehefa avy eo ohatran' izany ankely sary dana mangalatra ialahy dia rehefa azo lahy daholo zatra rehetra dia veny aty amin'izay mifona efa nazo aloha lahy zay dia avelako rehefa avy eo indray iverina indray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran'izany ange ty sary ty tsy mba Andriamanitra zany amina fa devolo manao an'izany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany zao ny tenyle Andriamanitra marina fa zany moa fampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny ty Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devoly zay moa le fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devoly io ny androny dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko n'ilay Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao ny lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa netin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa tehan'ny feon-demony ny teny izy zao tsy rehefa-tsika ny histoiran'ilay vehivavy-janga ilay vehivavy-janga any dia zao rehefa nijangatsanga izy dia tratra ny olona dia melohan'ny olona ary nandeha hovolora rehefa nentina teo amin'ny Jehosoa azy dia hoy Jehosoa hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany zany ny tenyilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo dia izy amin'izay Jehosoa mantsan'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky amonanao teo dia tsy hisy eo intsony tompoko tsy nisy nanameloko anao va dia tsisy ohatry izy dia hoy Jehosoa hoe za koa tsy manameloko anao tsony teo zany le fanadiovana teo za tsy manameloko anao tsony zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy hitondra fanamelona anao tsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao izany hoe izay olona ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina ny fanena taminareo fa devoly ny fanena taminareo alay tomponareo tena devoly akitsira fotsiny zao
Lovaka itsika zay tantara zay. Zay ihany dia fampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra zany zay. Zay ihany dia ampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra zay. Mba jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina. Jaona 9 andiny fa Jaona 9 andiny fa 7 ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrijandriny ary Yahosoa irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy. Ka rehefa nitraka Yahosoa dia izy taminy raha vehivavy aizy ireny tsy nisy ny nameloko anao va? Ary hoy izy tsy misy tompoko. Dia hoy Yahosoa za koa tsy manameloko anao. Zay le hoe le famindram-pony mandeha voalohany. Dia izy hoe za koa tsy manameloko anao. Ary eo aoriana le famindram-po amin'izay na le fanadiovana le teny manafaka anao dia misy toy le teny hoe mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Zay zany no toy ny teny Yahosoa hoe aza manota intsony ao aorianan'izao zahatra niaonanao tamiko izao, aza manota intsony ianao. Zay ny voalazan'ny teny marina zany zay. Zay le hoe tsy maintsy mandeha le famindram-pony Yahosoa le fanadiovany aorianan'izay aza manota intsony. Aneny Jesosy kosa dia manontany foana. Fa rehefa avy eo mifona indray dia manontany ihany dia mifona. Jerevantsika deo aloha zay melony natongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe ngamo mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io. Valiteny ny devolo miteny hoe mahazo manota fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony. Dia dinio zay miaraka aminao zany manao koa izy le miaraka aminao. Eny izy zay. Antsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray. Antsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona 5:5. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany dia hitany Yahosoa teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy. Dia hoy izy taminy ino efa sitrany ianao aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo. Teny faharoa navoaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo dia aza manota intsony ianao. Zany hoe izay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany, ilay zanaky ny avo indrindra ilay tena izy dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Izao ny voalazany soratra masina ato hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao izay ratsy nohony teo. Izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy dia tsy mahazo manao ratsy intsony. Zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io, tsy manao ratsy intsony. Nao tsika aloha itsan'ny teny manaraka indray tsika aloha. Roa zany zay no ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy tafaraka amin'io Andriamanitra io zany. Vakentsika indray ny Jaona voalohany. Dao ndraiky itsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany. Andao hidirantsika indray amin'ilay Jaona voalohany toko voalohany ato indray tsika fa ity ny fefenan'izy menakavy ao amin'ny 9:9 ato daholo Jesosy no miafina. Ty ny fefenan' Jesosy ty. Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsy. Jesosy Jesoa ity ny afenany. Jaona voalohany toko voalohany 9:9 mihaino daholo zany Jesosy menakavy amin'ity teny ity. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Zay zany aloha zany ny teny voalohany zay. Hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra. Zay dia toy izao ihany. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika. Dia io faran'io ny tazomy zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatintsika. Tazomin'ny Amerikanina io, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina, Malagasy, ny Afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazana io teny io ka miteny hoe
tsy maintsy manota ony araka ny tenin'ny apôstôly Jaona. Ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly Jaona tokoa nampianatra an'izany, efa any amin'ny elo Jaona zao tsika miteny zao ary mitonokitoza araka ny teninareo. Raha tena izany tokoa ny tiany tenenina tamin'io. Raha i Jaona no nitarika ny olona hanohitra ny tenin'ny Jehosoa, ilay zanak'Andriamanitra tena marina, ka ny teny zany Jaona zany nanohitra ny tenin'ny Jehosoa le hoe aza manota intsony fa andrao anjoanao ny ratsy noho teo. Ka i Jaona indray no miteny hoe mahazo manota ka mo fa ratsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo Jaona amin'izao tsika miteny zao. Ary mahitsy be ny tenin'ny Eliafa tsy sangina mihitsy izany teny zany. Any amin'ny elo Jaona na hoe eo anaminy. Satria navita nanohitra ny Jehosoa, ka zay manohitra ny Jehosoa na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny, any amin'ny elo zay manohitra ny Jehosoa. Satria ny tenin'ny Jehosoa dia tenin'ny dada Yahva. Tahaka ny Elia tsy manohitra ny tenin'ny Jehosoa mihitsy. Mazava zany zay teny zay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara-mitsipy any amin'ny elo miaraka amin'ny Jaona nareo satria nanohitra ny tenin'ny Jehosoa. Satria ny tenin'ny Jehosoa dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i Jaona no nampanota anareo, miara-mitsipy amin'ny Jaona any amin'ny elo nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay Jaona zany na tia lalanao. Fa i Jaona sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Jehosoa zany Jaona zany any amin'ny elo izy amin'izao tsika miteny zao. Any amin'ny elo tahaka anareo rehetrarehetra. Dahory jerevantsika ny lefa andeha an'ilay teny azy. Inakena tonga ny Jaona ny teny an'io? Ny olona izay mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za, dia mamita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Izay ny dika ilay aty amin'ny 9:9 sy 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy. Satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe fa ny olona dia mpanota. Samy nanota izy rehetra ka tsy esy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reny le izy reny. Raha mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa ilay olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io. Izay ny dikany hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota dia mpamita tena ary ny marina tsy ao anatiny. Satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary zany ny ilazana amin'ny Jesosy izay olona miaraka amin'ireny fa olona mpanota ireny satria tsy mbola tonga aty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ilay pisoloky nareo no nandeha. Dia hoe ilay pisoloky mahatsinareo hoe mpanota nareo. Pisoloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana Jehova zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika. Miko anao teo ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra. Ny tenin'ilay zanaky ny avindrina fa miko anao teo e. Kaza mamaly tsony ianao. Fa ny tany sy ny lanitra ho levina hoy Jehosoa fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay. Aza hoe izay teny izay. Ka raha ny teny izy hoe aza manota intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny izay. Matthieu 24 firinga amin'ny isinao jevantsika kely teny. Hitina kely ihany tsika aloha. Matthieu 24:36 sa 33. Ao jerevantsika kely aloha. Matthieu 24:35. Matthieu 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina ozy ilay teny fa ny teniko tsy mba ho levina. Izany hoe ilay teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay. Ka raha nisy nandevina n'iny dia vory izay nandevina n'iny. Raha nisy ny teny zany hoe tsy maintsy mpanota nareo ka, tsy maintsy manota nareo ka, dia manohitra an'ilay teny ilay zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha misy zany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manota, dia ny kontra n'io tenin'ilay zanak'Andriamanitra marina io. Ary rehefa ny kontra ny teniny dia devoly izay nanohitra anazy. Satria ny teniko izy tsy azo levolina. Zany tonga amin'ny teny hoe tandremy ianao tsy misy Jaona ny teny taminao mihitsy ny hoe ndany ianao manota fa ny agigenao mahatonga anao miteniteny foana eo. Ianao no te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io. Ianao no te hanao ratsy ihany dia ilay Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'ilay teny zany. Ohatrany ohatra mafimafy be ny teninao ambassadeur Eliosa. Tena tsy mafy zany. Any raha ny mora indrindra tokony renisy sofinao zany fa tokony mafimafy noho zany no tokony hoeninao satria be izay nahadalana nataonareo izay hoe tsy ho heverinareo fa faly aminareo Andriamanitra tokony fampianarana io.
izy very miteny aza manota entsony de nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy ny zany nareo ny te araka am'le andriamanitra tsy izy nareo any de ny famarina le andriamanitra kosa ny potipotenareo iza mampanaonao an'izany kosa ny anao daoary jona voalohany toko voalohany andiny favalo ko raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika zay aloha zany le hoe raha misy mbola sy tonga ao amin'ny Ehosoa anao de mpanota ianao ka raha ianao raha mbola sy tonga ao amin'ny Ehosoa no miteny hoe za tompoko tsy mpanota intsony de mpandainga ary mpamita tena zay no mahatonga an'izay niaraka tamin'i Jesoa rehetrarehetra na Jésus Jesus niteny daholo nareo hoe mpanota satria tsy mbola tonga atao amin'le izy nareo de tsy maintsy miteny mpanota nareo porofo mitohaka amin'ny tenda nareo fa tsy mbola tonga ao amin'le tena le zanaky ny avy nareo fa pisiloko io miaraka aminareo sady mpandainga ny pisiloko tsy niantona teo amin'ny azy fijaliana zany kory io na ny kely ara tsy nanitsaka tete kory ny ara ny tongotro io toizatsika am'izay ny andin'ny fahasivy fa raha miaiky ny fahotantsika isika mila miaiky ny fahotanao ianao zany dikan'izay de mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika tena tany de mamela izy raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsiny tsy mety manana saina ratsy mihitsiny fa tsara foana ny saina tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsiny izy fa ho an'ny Ehosoa daholo ny zavatra rehetra zay ny fiainany de ho an'ny Ehosoa velona ho an'ny Ehosoa miara-mipetraka amin'ny Ehosoa miaina ho an'ny Ehosoa Ehosoa ny antony fivelomany zay ny olona tena tafaraka amin'ny Ehosoa zay madio tanteraka hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy toetsika le teny ko maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika de mampandainga azy ka raha mbola sy tonga amin'ny Ehosoa ho ianao no miteny hoe za tsy mpanota de mpandainga ianao any am' Jesosy tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany ao am' Jesoa tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany zay ny dikan'izany de itoy am'izay ary io teny eo am' Jaona voalohany toko voalohany io notoizany Jaona io ry am' Jaona voalohany toko fahatelo fa tsy najanony teo fa nitoizany ry am' toko fahatelo am'izay zany hoe nitoy io teny io fa tsy nijanona teo ao amin'ny andininy ao amin'ny toko fahatelo de ao amin'ny andininy fahefatra am'izay no jerevantsika andininy fahefatra Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahefatra izay rehetra manota no mandika ny lalàna fa ny ota ny fandikana lalàna zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny Ehosoa zay aza manota intsony ka ianao milaza fa mpanota de efa nanota ianao zany dikan'izay aloha fa fanaporofonana rehefa nandika ny teny Ehosoa ianao de efa mpanota ianao zay mahatonga ny vavany tsy afaka amin'ny fahotana andininy fadimy fantatrareo anefany fa izy no naseho anaisitra ny ota io ara le teny nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy zany hoe rehefa ny olona zany ny tonga ao aminy de tsy misy ota mihitsy ny ao aminy de toy izy am'izay ary ny andininy fahenina izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota nizaniza zany tafaraka amin'ny Ehosoa de tsy manota intsony zay ny tena ny tenen'ny Jaona zay ary taorianany fananarany tarikatra amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo de nitsindriny am'izay ny teniny fa rehefa tonga atao amin'ny Ehosoa kosa nareo de tsy manota intsony ary zany hoe raha mbola sy tonga ao amin'ny Ehosoa nareo dia mpanota nareo rehefa tonga atao amin'ny Ehosoa kosa nareo tsy mpanota intsony zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny de iny Jesoa iny mandainga io adalanao zay te hiaraka am'izany Andriamanitra mampandainga sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loko ny asany ary nandefanareo any amin'ny hery adalana ianao raha mbola hiaraka am'izany ianao safidinao mo inoko raha tsy enga amin'y miaramila ny devolotoko ianao dia naika an'izany famononanao zany fa raha olombelona normal mailo any ery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana tsony adiny meko anareo ny fanaporofona io iny eo izy io toeantsika eo amin'ny andininy fahenina izay rehetra mitoetra ao aminy de tsy manota nizany zany mitoetra ao amin'io Ehosoa io de tsy manota intsony izy
fa izay rehetra manota ozy izy ao nitenin'ny Jaona amizay de sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo midika zany fa i Jesosy de tsy zanak'Andriamanitra, Jesoa de tsy zanak'Andriamanitra marina, tsy izy io. Pisoloky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay. 2 taona reo mipetraka ato anatin'ny fahotana, tsy afaka anareo zany midika an'izay. Mbola hiteny any venareo fa marina ny lalak'alena. Toizatsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampangenareo de aleo Jaona koa ny namafy ny teniny. Jaona voalohany ihany 7:9 daoarany 9:7 mo vaketsika. Aleo 9:9 aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Io izy io. Niza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Jehosoa manala ny fahotana. Zay manota am'izay io Jehosoa am'izao dia avy any amin'ny devoly izy. Ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao. Mpitondra fivavahana ianao, laza ianao zany fa mpanota ny olona, avy any amin'ny devoly ianao. Andriamanitra tompony olona ianao, laza ianao fa mpanota ny olona ary ampiresinao ny ota ny olona, avy any amin'ny devoly ianao. Zany hoe olona ny rahana devoly akety zany io miaraka aminao io, mametrereta. Mbola tsy tonga sena miteny mandeha ihany ianao. Asakasakanao aloha fa zay le fandarana androany fanavotany ity. Niendry mahita loza kamery ny adala mandroso kavo. Dao avaketsika indray ny teniny 9:7 ty le nitenenin'ny apôstôly Jaona ihany ovalin'ilay Jaona voalohany 9:9 sy ny 10. Hoe ny olona izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Jehosoa tsy mety manota intsony, ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota. Matoanao zany mbola manota de tsy nateraka io Andriamanitra ianao fa nateraka Jesosy Jesoa, de io anao mpanota io. Mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy ianao fa niteraka anao de le pisoloky no niteraka anao, lay mpamitaka no niteraka anao. Fa ilay Andriamanitra tena marina, tena manizingizina mihitsy netrany amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Jehosoa izy, fa nitazomy ny teny Jehosoa hoe izay rehetra nateraka io Andriamanitra io de tsy manota. Satria maninona izy? Satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy. Tena nitsindriana fandroany, tsy mahay manota izy. Fa maninona hoy satria naterak'Andriamanitra. Izy zany nateraka io Andriamanitra io de tsy manota intsony. Fa zay nateraka iny devoly io manota foana, ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana. Devoly ny rainy. Soratra masina daholo miteny anio. Tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra masina jerevantsika ary confirmeny Elia mihitsy ny teny le zanak'Andriamanitra marina lay maty teo amin'ny azy fijaliana hoe aza manota intsony. Zay ny tena teneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany. Ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany namorona. Andana vakeo fa nomeko tarihan'ny voavona nomboka ny fandarana. Ao anatin'ny baibolinareo le izy. Ary rehefa avy eo de nitsindrin'ny apôstôly am'izay zany teny hita zany. Mbola nampiny ao amin'ny Jaona voalohany 5:5, mbola nampiny teny akaiky indray 9:9. Jaona voalohany 5:18 tindraingy ny teny manaraka. Jaona voalohany 5:18 mbola nitsindriny Jaona daholo ny teniny. Io zany tsy Jaona kory no makany amelo sanatria zany fa ianareo no makany amelo zay nanendrikendrika ny Jaona. Nanendrikendrika ny apôstôly Jaona salary Saolina, salary Ioanana. Ianareo zay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsy izy, satria tena ny teny mihitsymihitsiny tindray fa naporofona manaraka. Mbola i Jaona ihany no teny aty. Fantatsika fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia tsy manota, fa izay naterak'Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy. Tsy azony devoly kasihana mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io, izay nateraka io Andriamanitra io. Matoa zay ianao mbola mpanota nateraka devoly ianao, zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devoly ny dikan'izay. Zay le fampianarana numéro 18 sy 19 hoe mpiara-miasa amin'ny devoly io Jesosy Jesonao, Jésus jizasinao io ry Amerikanina. Ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io. Nareo no mitondra l'unité nakety atody kely amakany aminareo mihitsy n'izao ny teny. Ahoana io teny io? Nampianaranareo dao zao tontolo zao lasa mpanota. Ahoana? Pozinareo ny olona. Zao le Jesosy nareo zao, vao tsy tonga saina ihany. Vonoanareo daholo ny olona teto ambony ity tany ity, matinareo hatrany amin'ny malagasy rehetra rehetra.
nampidirinareo zavadosany teto amin'ny tany malagasy, tany amin'ny tanin'ny frantsay, tany amin'ny tanin'ny anglisy, izy tompony ihany moa zany. Andriamanitra tsy izy natsofoky ny tena mampalahelo be le sary misy. Velantsika any zany rehetra zany fa ny eny ao mahita losaka meny adala mandrosika voe. Toy antsika amin'izay ny teny ary tia ny entiko amaranana anazy dia afaka miditra daholo amin'izay tsika amin'ny mesazy satria efa 37 minutes izay ny resako dia afaka miditra daholo amin'izay nareo. Araka ny bokin'ny ny Hebreo 10:24 ho an'ireo izay milaza fampanota na hoe mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ratsy dia mivavaka dia manao ratsy dia mifona moa e, manao ratsy dia mifona dia manao ratsy dia mifona. Ity ny tenin'Andriamanitra nomena anareo ho an'ilay olona manao an'izany adalana minimanota zany. Izany nampianaran'i Jesosy anareo. Jesosy dia jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra masina mihitsy ngeteny izy. Dia hoe tena devoly nampianatra anareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity. Nareo ny tsy afaka dia ilay Andriamanitra marina endrika andrianareo. Ny teny demony ny tazominareo. Izay koa ny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ity satria Andriamanitra io tsy mihaino mpanota. Ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy, tsy eken'ireo devoly ireo. Ary izany ny fampiarana alefan'i Jesosy aminareo Jesasy hoe aza tao afaka amin'ny fahotana mihitsy fa io tena sakafony zareo. Satria raha vao afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany, ataony tsy afaka ao mihitsy nareo. Satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpisoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta tsy haiko intsony izay ataonao rehetrarehetra any. Izany ny faratsinareo. 9:20 Hebreo 10:26. Hebreo 10:26. Fa raha minimanota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina, minimanota. Ny atao hoe minimanota dia mifona androany dia mamerina rapitso, mifona indray rafakapitso mamerina ny ambadika an'izay, mifona amin'ny sabotsy mamerina latsinainy, mifona amin'ny lahady mamerina amin'ny zoma. Izany ny atao hoe minimanota raha tsy hainareo. Dia cercle vicieux miverina eo foana io. Ianao mihitsy izany voateny izany. Ianao izay mijery sy mihaino anahy io. Ary le tena tsy te haino kanefa tsy maintsy mihaino ianao fa hamono anao ty teny teny e. Ity teny ity ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao. Rehefa ranao ny teny marina ny Ehosoa ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanao teny intsony dia anatona ty amin'ny Eliana fa tena ho afaka ianao rehefa makaty dia avitra ianao zay. Tsy mamono anao ty teny ity. Fa rehefa tsy raharaha kosa ianao ary tsy vakianao aloha ty dia izao teny henonao izao na ho tapenanao aza ny sofinao na hisitrika anaty lavabato ary ianao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany loanao ohatra ny Aotrisy, mamono anao foana ty teny ity. Tsy afaka eo mihitsy ianao ninina ho ataonao. Teny marina ngety e, ao anatin'ny baibolina ngety e. Daoarany. Raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra ny liota intsony, tsy misy fanatitra ho anao intsony. Dia mandeha ihany zany ianao mahazo ny famindrampo io. Dia ny aoriana izay tenin'ny famindrampo izay ohatra nataon'i Ehosoa hoe za tsy manameloko intsony, na hoe natao batisa atao amin'ny Ehosoa dia afaka, izay le tena izy izay. Dia izy amin'izay le zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra noho ny ota intsony fa fiandrasana mahatahotra 9:7 amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany ary fahatezerana mirehitra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Lasa nivadika fahavalo ianao. Ny olona minimanota sy mpanota zany dia fahavalon'io Andriamanitra marina io ary miomana ianao amin'ny fandorana anao ary miomana ny amin'ny fitsarana izay milezana anao. Izay le hoe niaza mba maty ianao e. Ho hitantsika eo ny toyny nefa ny teny izao mbola velona izao dia efa mandeha ny famaliana. Tsy misy an'izany miala mora zany intsony izao e. Tadidio zany. Andron'ny fahamaliana izao efa tapitra teo ny andron'ny fanginana. Andron'ny fahamaliana izao. Izay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany, nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetrarehetra, tsy misy hafamaina zany intsony izao. Nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asany rehetrarehetra, aza mamana tena izany hoe miala maina zany. Nanao kasiparana ny teniny. Izy milaza fa afaka amin'ny fahotana izay miaraka aminy. Ianao ry maneritra hoe tsy manino, tsisy an'izany fa maha-olombelonao mikomprendre anao izy. Taiza nisy Andriamanitra ny komprendre anao? Raha ny komprendre izy tsy nalefa ny safidrano. Raha ny komprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao. Raha ny komprendre izy tsy nataony maty ianao. Ary raha ny komprendre izy tsy natsipiny amin'ny heliny olona. Ary raha ny komprendre izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely. Fa nandevoziny hatrany mandrakizao mbola mijaly foana ny verinao amin'ny tany izy mbola fahoriana foana.
tsy micomprendre anao zany io Andriamanitra io fa asory anatin'ny atodoanao zany. Tsisy Andriamanitra micomprendre anao zany. Ty ihany ny fantany aza manota intsony zay ny teneny dia tazomina efa teo any aminy. Izy koa ny tompony lanitra eo ka tsy anao ny tsotsotso makany. Efa ny teny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary zay raka amiko tsy maintsy masina tahaka. Zay ny dika le hoe Matthieu 5:48. Matthieu 5:48. Aoko tanteraka ianareo. Zay aleo zay ny amaranantsika azy tanteraka. Matthieu dia afaka miditra amin'izinareo amin'ny mesazinareo mba hafahany be sy ny maro tafiditra daholo dia maliko anazy. Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanterahana ianareo zay any an-danitra. Ianao zany dia efa nomeny Iehosoa baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra iny lanitra ianao aoka ianao ho tanteraka. Atao ny sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany. Manomboka eto ianao zany dia tsy maintsy tanteraka. Dika ny tanteraka ao amin'ny teny anglisy dia hoe perfect. Ary ny teny frantsay hoe parfait. Ianao zany mila parfait, perfect, tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io. Fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany. Ozy hoe ianao zany parfait mihitsy. Madio zany ny eritreritranao, voalazanao, madio be mihitsy ny eritreritra ary tena ho any Iehosoa rerery ny zavatra rehetra momba an'izany Elia zany. Donc efa kitsika teny zay hoe madio ohatra ny mieritreritra any amin'ny bokin'ny Hébreu any angambany izy. Jevantsika Hébreu tsy le mainka fanirany Iehosoa zay manady. Izay mosany manadio ny eritreritra. Vakitsika amin'nomboka amin'ny andiny faraka ambin'ny folo zany dia hatrary amin'ny andiny fahafiry zany ty. Enina ambin'ny folo. 16-17. Aloha vakitsika amin'nomboka amin'ny andiny faha 11. Hébreu 9. Dia amin'nomboka andiny raika ambin'ny folo. Fa Iehosoa kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 angamba vakitsika eo daholo. Fa Iehosoa kosa rehefa tonga ompisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanina, zany hoe tsy misy an'izao zavatra rehetra izao. Ka tsy mba nitondra ranosolahy izy na ranjanak'omby fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Vadindrindra fa raha ny ranosolahy sy ny ranombolary ny lavenom-batotra mivavy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rany Iehosoa zay nanatitra ny tena tsy manatsinoan'Andriamanitra tamin'ny alan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Tsy tonga tany amin'ny 15 tsika fa teo amin'ny 14 dia hitantsika ilay izy zany io izy io. Zany hoe madio hatrany amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Iehosoa. Tsy misy maloto zany intsony eo aminazy. Afaka daholo ny zava-detra. Zany ilay tena Andriamanitra tena marina zany. Izay ilay tena niantona teo amin'ny fijaliana. Izay ilay tena nandatsaka ny rano. Izay ilay tena zanak'Andriamanitra marina indrindra. Izay ilay niteny hoe aza manota intsony ny anarany Iehosoa no anarany. Zao toriany Eliaza. Tsy azo ovaina koa izay anarana izay satria tsy misy anarana hafa nomenany olona mba halanitra zao na famonjena. Ka rehefa Iehosoa ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa intsony zay. Ary Iehosoa rery na vita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao paralèle amin'ny zavatra hafa. Devolo manao an'izany, mbola devolo koa manao an'izay. Io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io. Fa zay nanatona ny Iehosoa rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsinontsony. Anjaranao sisa mandray fanapa-kevitra. Za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy ony miala tao. Rehefa te hitsipany amin'ny elo mipetraha ao. Efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsy solution zany. Ary anao tsy havita minova-palitao fotsiny ao ry Jesosy. Tsy misy Jesosy afaka minova-palitao zany fa 2 taona ianao namono olona zay. Aiza intsony ny vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota. Tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona? Lay devoly lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io ka ao namono nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana. Tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy. Moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany. Samy voa daholo nareo. Fa endrena andao anatona ny Iehosoa hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama zay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva. Andao hiaraka aminy. Andao hiaraka amin'ny Iehosoa
ary andao hiaraka amin'ny Eliazy ho hitanareo maso. Mpanavitra zany Eliazy zany, mpamonjy zany, ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany. Tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy. Tonga ny andro andravana ireny ary tena mandrava Eliazy. Zay koa ny asany hoe Elia, mandrava ny Andriamanitra tsy izy. Mirary izy soantsika rehetra ho faly nandrea zany teny zany. Mialamy Jesosy sy Jesoa, mialamy Jesosy Jizasy, mahitsy be ny tenin'ny Elia. Rehefa te ho ripaka nareo dia mipetraho. Safidy io sisa. Ary rehefa te hitsipy amin'ny ely nareo dia mipetraho. Rehefa niteny taminareo ampiaradia amin'ny devoly io. Iraky Satana io hanipy olona ny amin'ny elo. Azay ny mission io. Tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany fa laingy. Laingy zany. Tsy nandatsaka ny rany zany iny, laingy zany. Tsisy nataon'iny zany teo. Fa mpamono olo iny ary tena pisoloky direkta fotsiny zao izy. Ny rahan'ny Satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy. Ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mazo manao ny adalàna ianao fa mpamindra fonga io. Nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lanity lanta zany mpanota zany. Fa vitan'i Jesosy, Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavany hoe be famindram-ponga io hoe. Ary rano ny teny dada eva za mamindra fo am'izay tiako amindrana fo ho an'izay ty azy zany. Fa ny exploité ny devoly zay teny zay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalàna. Jereo amin'izany ny fanaovana famotany olombelona, izy no mpamindra fo fa manaova adalàna iny. Dia mitsipaka ny teny dada iavatra amin'ny fara mihitsy nge. Ka niendra mahita loza ka miheny. Hitanao zao ny loza ny teneniko anao, mialamy Jesosy, mialamy Jesoa. Hitanao tsara izy zay, mazava be ny fanazavana teto, afaka nandefa mesazy zao tontolo zao. Samy mieritreritra, zay tonga saina manapa-hevitra, manarà ny Elia amin'izay, manatona ny Elia amin'izay. Tonga ny andro hiantsoana farany ana rehetrarehetra. Tena tsy diky mihitsy hoe hiantsoana farany ana rehetrarehetra. Dia mbola mihitsy ny fotoana miazakazala reo. Tonga ny fanapiten'ny Andriamanitra tsy izy. Tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Iayava. Tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'i Yehosoa. Ilay zokinay malalanay, ilay maty teo amin'ny fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo. Tonga ny famerenana nyzany rehetrarehetra zany ankehitriny. Elia nanao anazy. Zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra, maiza manapa-kevitra teny zao. Fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina, Iayava zay dia Yehosoa, sy ny tsy manompo azy. Tsy maintsy ho aseho zay, tsy maintsy iseho zay. Voninahitra ho an-dadamala Iayava, saotra betsaka azy tsika ny amin'izay teny mena zay ary ny fandriany Elia dia tonga saina daholo rehetra rehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo, ilay tianareo, Yehosoa no anarany. Ariva afakytsika. Saotra betsaka dadamala Iayava. Taio zany teny zany. Fa tena tena hitondra soa sy fahasoavana amin'izay rehetra miaina. Ary fahatsarana ho an'izay rehetra mandry. Fanavotana ny olona ny anton'izao fampianarana izao. Ary fiantsoana ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao. Valio antso ny tsirairay avy. Valio teny ny tsirairay avy dadamala Iayava. Mamalia vavaka ianao. Voninahitra anao mandrakizay. Arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry. Arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao. Sokafy hatrany ny varavarana maidirana izay mbola afaka miditra dada malalo Iayava. Vonjeo izay rehetra fatady ho faty, mo tonga soa aminao Yehosoa. Voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Yehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluia. Amen. Dia mirahaso tsira samy teny Yehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fiarahantsika manaraka indray. Veloma tompoko.